Nomeritoko fa 13. Ny nitobin'ny zanak'Israely tany anefitra. Ary izao no nandehanany zanak'Israely izay nentin'i Mosesy sy Arona nivoaka tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Dia nosoratan'i Mosesy ny nialany araka ny nandehanany, araka ny didin'i Jehova, ary izao no nandehanany araka ny nialany. Niala tao Ramsesa izy tamin'ny volana voalohany, dia tamin'ny andro 510 tamin'ny volana voalohany, no ny ampitson'ny Paska, no nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny tanana avo teo imason'ny Egiptianina rehetra. Fa ny Egiptianina mbola nandevina izay efa novonoan'i Jehova teo aminy, dia ny lama to rehetra, ary ny andriamaniny dia notsarain'i Jehova. Ary no niala tao Ramsesa ny zanak'Israely dia nitoby tao Sokota. Ary no niala tao Sokota izy dia nitoby tao Etama izay teo an-tsisin'ny efitra. Ary no niala tao Etama izy dia nivilina kao Pi-Hahirota izay tandrifin'ny Balazefona ka nitoby tandrifin'ny Migdola. Ary no niala tandrifin'ny Hahirota izy dia nandeha nita teo afovoan'ny ranomasina ho any anefitra. Dia nandeha lalaka telona tany anefitra Etama izy ka nitoby tao Mara. Ary no niala tao Mara izy dia nankany Elima. Ary tao Elima dia nisy loharano 12 sy hazo rofia 70, dia nitoby teo izy. Ary no niala tao Elima izy dia nitoby tao amoron-dranomasina mena. Ary no niala tao amoron-dranomasina mena izy dia nitoby tany anefitra Sina. Ary no niala tany anefitra Sina izy dia nitoby tao Doboka. Ary no niala tao Doboka izy dia nitoby tao Alosy. Ary no niala tao Alosy izy dia nitoby tao Refidima. Ary tsy nisy rano tao osotron'ny olona. Ary no niala tao Refidima izy dia nitoby tany anefitra Sinay. Ary no niala tao anefitra Sinay izy dia nitoby tao Kibrota Hatava. Ary no niala tao Kibrota Hatava izy dia nitoby tao Hazerota. Ary no niala tao Hazerota izy dia nitoby tao Ritma. Ary no niala tao Ritma izy dia nitoby tao Rimona Pareza. Ary no niala tao Rimona Pareza izy dia nitoby tao Libna. Ary no niala tao Libna izy dia nitoby tao Risa. Ary no niala tao Risa izy dia nitoby tao Kelata. Ary no niala tao Kelata izy dia nitoby tao an-tendrombohitra Sapera. Ary no niala tao an-tendrombohitra Sapera izy dia nitoby tao Arada. Ary no niala tao Arada izy dia nitoby tao Makelota. Ary no niala tao Makelota izy dia nitoby tao Tahata. Ary no niala tao Tahata izy dia nitoby tao Tera. Ary no niala tao Tera izy dia nitoby tao Mitka. Ary no niala tao Mitka izy dia nitoby tao Asmona. Ary no niala tao Asmona izy dia nitoby tao Moserota. Ary no niala tao Moserota izy dia nitoby tao Benejakana. Ary no niala tao Benejakana izy dia nitoby tao Hora Hagidgada. Ary no niala tao Hora Hagidgada izy dia nitoby tao Jotobata. Ary no niala tao Jotobata izy dia nitoby tao Abrona. Ary no niala tao Abrona izy dia nitoby tao Eziongereba. Ary no niala tao Eziongereba izy dia nitoby tany anefitra Zina na Kadesy izany. Ary no niala tao Kadesy izy dia nitoby tao an-tendrombohitra Hora tao an-tsisin'ny tany Edoma. Ary aronam-pisorona niakatra tao an-tendrombohitra Hora araka ny didin'i Jehova. Dia maty tao izy tamin'ny 100 taona taorian'ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana 15. Ary efa 320 taona Arona raha maty tao an-tendrombohitra Hora izy.
ary ren'ilay Kananita mpanjaka ny Arada izay nonina teo amin'ny tany Etsimo amin'ny tanin'ny Kanana fa avy ny zanak'Israely. Ary noho ny ala tao an-tendrombohitra ora izy dia nitoby tao Zalimona. Ary noho ny ala tao Zalimona izy dia nitoby tao Ponona. Ary noho ny ala tao Ponona izy dia nitoby tao Bota. Ary noho ny ala tao Bota izy dia nitoby tao Ie Abarima tao amin'ny faritany Moaba. Ary noho ny ala tao Ie izy dia nitoby tao Dibongada. Ary noho ny ala tao Dibongada izy dia nitoby tao Almondiblatahima. Ary noho ny ala tao Almondiblatahima izy dia nitoby tao an-tendrombohitra Abarima tandrifin'ny Nebo. Ary noho ny ala tao an-tendrombohitra Abarima izy dia nitoby tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko. Ary nitoby teo amoron'ny Jordanina izy hatrany Betijesimota ka hatrany Abela Sitima tao Arbota Moaba. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafitany Jordanina ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoahanareo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary horavanareo ny vato soratany rehetra ary hosombanareo ny sarin-javany anidina rehetra ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo fa ianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo ary filokana no izaranareo ny tany araka ny fokonareo avy. Ny maro isa omenareo zara-tany bebe kokoa ary ny vitsy isa omenareo kelikely kokoa samy ao amin'izay ivoan'ny filokana ho azy no anjarany araka ny firenen'ny razanareo no azonareo zara-tany. Fa raha tsy roahanareo anoloanareo ny mponina amin'ny tany dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tehezanareo izay avelanareo hitoetra eo ka handrafy anareo eo amin'ny tany izay honenanareo izy ary ataoko aminareo izay nokasaiko hatao aminy.